Ny fampiakarana ny fitosinjato ny arkarena faobe no isan'ny lara-pamehana ato anatin'ny enim-bolana voalohany ho an'ny gouvernement Coly Roger. Tsy naharesy lahatra ny solombam-bahoaka ny fampiasana fiteny frantsay izay isan'ny nanakiana ny prime ministre teo amin'ny fomba nitondrany ny politika mpanjakana androany. Andramena milanjatrany amin'ny 3,000 taona no nisy nikasa hanondrana antsokisoka androany maraina tany Antalahy. Tsy totosa hatramin'ny farany nefa izay tetitratra izay fa niaran-doza ilay sambo. Nitrangana fanafiana amin'ny Tapiadiny teo tsara lalàna io maraina io tokony ho tamin'ny folora sasany. Tao anatin'ny 2 minitra, vola tamin'ny sakosy saika aterina ny banky iray teo an-toerana no paon'izy ireo. Teo ihany koa teratany karana iray 20 taona no sarin'ny polisy no ny fisolokiana sy fanaovana osika taratasin'ny fiara vola mihoatra ny 770 tapitrisa no efa azony. Farany amaranina ny fampahalalam-baovao, kilalaon-tsaina isan'ny tsy sarotra ianarana ny jeu de dame, taranja tafiditra ao anatin'ny zava-bita miavaka amin'ity taona 2024 ity. Ny antsiprian'izay avy hatrany. Sous le haut patronage de la FMP, Ligue Nalamangue, CBT, l'analogue organise un tournoi de pétanque, triplette constituée, le samedi 10 mai et dimanche 11 mai 2014 au CBT Mahamassi. Sponsor RTL, partenaire média Cool TV FM. Infoline 032 05 910 53. Et les enfants, dans quelques jours, on va célébrer la fête des mères. Quel cadeau tu vas offrir à ta maman? Un brushing. Et toi, Fabio? Une fleur et un rice cooker. Nous allons acheter un fer à lisser pour maman. Et où trouve-t-on tous ces cadeaux? Chez Paul et maîtresse. Baolai, toujours meilleur. Sous l'égide de la Fédération des sports Auto-Malagas, le club FMMSAM vous présente la 8e édition du Rallye Total, comptant pour la première manche du championnat de Madagascar des rallyes saison 2014, le 16, 17 et 18 mai. Cette première compétition de l'année, avec son coefficient de 1,6, va vous emmener dans une aventure hors du commun, avec en prime une épreuve spéciale long de 54 km du côté d'Arivunmam. Et surtout la présence d'un village rallye, une grande première dans le domaine du sport Auto-Malagas. Sponsor officiel Total Madagascar. Transport officiel Ford. Média officiel Cool TV FM. Ampifaliana trano iarabanantsika rehetra ny tokantrano any mpanaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV. Asainarenao anarak'izany hatramin'ny farany. Ho fanatsarana ny fifandraisantsika sy ny fampahalalam-baovao sy hanomezana fahafapoantsika mpijery sy ny mpankafy ny Cool TV FM manomboka amin'ny alarobia fa 14 ny volana May 2024 avy izao amin'ny fitora sasany no anarahanao ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy ary amin'ny valora kosa no amin'ny valora sasany ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Mijanona amin'ny iray ora kosa ny vaovao mivantana arahantsika amin'ny atoandro amin'ny onjam-peo na amin'ny fahitalavitra ary amin'ny valora alina ny amin'ny onjam-peo. Fa eo amin'ny lafin'ny politika kosa indray, asa dimietsy no hoforonina hatramin'ny faran'ny taona 2024. Mila ampiakarina hatrany amin'ny 2020 isanjato ny tany fampiasam-bola isan'ny vaovao nisongadina izany tamin'ny politika akapobean'ny fanjakana. Ora roa, boky kely 2020 no nampitsinana izany, izay nentin'ny Prime Ministre teo anoloana ny solombavambahoaka androany tolakandro. Nofaranana noho ny asa maika ny andro ny Prime Ministre moa ny fotoana ary vinavinaina itoy amin'ny herinandro avy izao. Ary avetrany ary ny atsiprian'izay miaraka amin'ny Hilda Asinjo. Nahazo fanakianana ny Prime Ministre teo amin'ny fomba nitondrany ny politika mpanjakana manoloana ny solombavambahoaka ny fampiasana ny teny frantsay no tena tsy naharesy lahatra ireo mpiaino azy. Mamela ianareo mba hanohy amin'ny teny frantsay ngamba fa ohatra misy problème teknika ihany ka hotoizako amin'ny teny frantsay.
Niezaka ihany izy teny antsefatsefany teny napititra ny fiteny malagasy tamin'ny fomba feno antsika nanampitsana ny tsindry tamin'ireo solombavam-bahoaka. Ankoatr'izay, ny eliny resaka fa tsy nandalo ny fivorian'ny gouvernemanta ary tsy fantatr' ireo minisitra ny votoatin'ilay programan'asa nentina androany nanda izany ny Premier ministre. Misy conseil des ministres to fizativany andriamatoa filohan'ny politique générale du gouvernement fa hitanareo amin'izany fa tamin'ny maraina tafolo dia ary après-midi dia satria tsy maintsy manatratra ny atao hoe constitutionnalité manarana ny lalam-pahabolena zany dia zay ohatra ny azakazaka be ihany le izy ka ohatra nisy hoe imperfection kely angamba zany. Finan'ny fanjakana malagasy manomboka izao ny hoe Madagasikara firenena mivoatra sy miroborobo. Ao anatin'izany 20 ireo toromarika stratégique itodian'ny fanarenana ny firenena. Lohalaharana ny fampiavana-pirenena, ny fanatsarana ny fitantanam-panjakana sy ny fametrahana ny tany demokratika ary ny ady amin'ny kolikoly sy ny fametrahana ny fitsarana tsy miandany. Eo amin'ny lafiny sosialy, ny fametrahana rafitra fiarovana ara-tsosialy, ny fanomezan-danja ny rano sy ny fanadiovana, ny fanamafisana ny rafim-pampianarana, hampidirana ankizy sy tanora 10 mihetsy isa any an-tsekoly ary anavaozana ny rafim-pampianarana sy ny fampidirana an-tsekoly ireo zaza mahantra no misongadina. Eo ihany koa ny fijerena manokana ny fahasalamam-bahoaka. Ka ny fanokafana ireo toeram-pitsaboana rehetra sy ny famatsiana fitaovana sy ny fanafody no asa miandry amin'izany. 20 ireo teboka misahana ny fanarenana ara-toekarena, ny fampiakarana ny ari-karena faobe ho 700 anatin'ny enim-bolana voalohany amin'ity taona ity no fanamby lehibe indrindra amin'izany. Omendanja ny famoronana asa, ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra ary ny fitantanana ireo loharano stratégique. Ho an'ity farany, fanamby ny anadio ity tontolo ity ary hoentanina sy arovana ny famatsim-bola amin'izany. Voaresaka ihany koa ny mikasika ireo solika, entona ary fitrandrahana an-dranomasina. Mikasika ny fitantanana ireo arena ara-boajanahary, naterin'ny Prime Ministre hatrany androany fa tsy isy ny famindrapo amin'ireo mpanao trafika na andramena. Priver nos descendants de ce dont elles ont droit n'est-il pas un crime? Ce sera la tolérance zéro, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les trafics de bois précieux. Comprenez donc bien, vous m'avez bien compris, pour le trafic du bois de rose. Raha toka ny lahatra araka ny ameana ireo fandaharana asan'ny fanjakana ireo any amin'ny laharana 10 amin'ny 20 no misy ny toeran'ny fandriampahalemana izay mampikaikaika ny mponina indrindra ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny. Mandeha mialoha ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina any amin'ny laharana 20 ny fahasalamana ho an'ny rehetra izay milahatra any amin'ny 20 amin'ireo fanamby ny gouvernemanta. Any amin'ny laharana 20 no misy ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina raha toka any amin'ny laharana 20 no misy ny fahasalamana ho an'ny rehetra izay ao anatin'ny fanamby ny gouvernemanta. Mahazo vahana kosa ny fanarenana ny toe-karena no faritan'ny fampitam-baovao ofisialy avy amin'ny gouvernemanta fa asa 10 mihetsy no ofronina hatramin'ny taona 2012 sy 2020. Tsy mamaly ny etaetam-bahoaka no tsy ahitana soratra ny fampanantenana ny filoham-pirenena iny politika akapobean'ny fanjakana natolotry ny Prime Ministre Coly Roger iny amin'ny akamaroan'ireo solombavam-bahoaka 70 nanatrika izany. Nombonan'ireo solombavam-bahoaka efitra ny hoe tsy misy programa ratsy hatr'izay fa ny fanatanterahana azy no andrasan'ny rehetra. Ny andendinin'izay ary iarahantsika amin'ny Andra Arsan. Tsy mendrika mivoaka ny fanolorana amin'ny politika akapobean'ny fanjakana ataon'ny Prime Ministre tamin'ny fiteny frantsay iny. Ny 7 malagasy tsy mahay fiteny frantsay araky ny nambaran'ny solombavam-bahoaka marany arisy. Fanampin'izany, nakaiza ilay fampanantenana ny filoham-pirenena vao anatin'ny 3 volana dia tsy maintsy mazava tsara ny fanamboarana ny rafim-pampianarana eto Madagasikara. Zavatra tsy mety voalohany aloha amin'ny teny frantsay no anaovany azy. Kanefa dia mandeha amin'ny vantana dia maro ny malagasy agny amin'ny faritra tsy mahafantatra ny teny frantsay. Faharoa, mba tokony hisy fandaharana izao ny à court terme, izao ny à moyen terme, izao ny à long terme zany. Tsy misy an'izay zany fa karazana récitation fotsiny ny filazana ny zava-misy hoe mikasika an'izao sosialy, mikasika an'izao économie. Zay mba rakona hoe tsara l'izy amin'ny ankapobeny, sahala amin'ny nataony taloha teo zany fa ny zavatra mahamaika ny malagasy amin'izao fotoana izao dia mikasika ny tsy fandriampahalemana na tanàn-dehibe na andrenivohitra tsy mazava zay.
ny faharoan'izay le programme ny président tary nilaza fa ao anatin'ny telo volana président dia sy maintsy mazava tsara ny mikasika ny système scolaire tsy voalazao zay nefa izy magnatanteraka ny programme ny président zao tsara mifatratrarana ny fitomboan'ny arikarenao fitsetsanjato ny solombavam-boaka raha zavitsy androva Jean Brunel saingy atahorana ho ny vahiny no hitavana izany. Le fandarana asa teo aloha zany mbola amin'ny ankapobeny fa ny zavatra manaitrana fotsiny zany eo amin'ny lafiny teknika dia hoe anenjika taux de croissance à 7% izy amin'ny deuxième semestre an'ity 2014 ity. Ny souciako zany dia hoe sao dia investissement étranger daholo zany dia tsy mipetraka zany ny fandrosoany ny toe-kareniny malagasy teratany. Ka za tia ny sosikevitra hoe mba tsy ho ny vahiny no hitavana sy ho masina eto amin'izay investissement direct étranger zay fa tokony ho doniana lalina hoe ahoana ny ampitomboana tsy hanabeazana vo ny toe-kareniny teratany malagasy. Ho amin'ny solombavam-boaka Andria Mitanso Benjamin kosa voalaza tao anatin'ny politika akabian'ny fanjakana eny avokoa ny lara-pahamena ilay firenena amin'izao fotoan'izao. Tsy ampy anefa amin'ny fotoana androany fa mifandalovan'ny Premier Ministre sy ny gouvernemanta manaraka eny amin'ny antelomerana ny lorana sosikevitra maro azy ireo. Voasahana ao anatin'ile PGE nataon'ny Premier Ministre tao ny akamaroany ny zavatra ilazaina fa hoe lara-pamena amin'izao fanarenana ny firenena izao. Zay zany ny azo lazaina. Ny azo lazaina manaraka ihany koa dia le fotoana moa zany dia ny fanarahana teo fa ny faranana tsisy izay fanontaniana be loatra fa manaraka mbola iverina ihany Andriamatoa Premier Ministre zany. Ny zavatra azo lazaina ihany koa dia mbola misy zavatra sosikevitra zay tokony mbola ampidirina ao amin'ilay izy zany fa ho hitantsika manaraka rehefa amin'ny fiverenany Andriamatoa Premier Ministre aty amin'ny antenimieram-pirenena. Nofarana tampoka tamin'ny dimora ny fanoloran'ny solombavam-bahoaka sosikevitra amin'ny politika akabian'ny fanjakana natolotry ny gouvernemanta iny noho ny antony tsy fantatra fa manantena ny rehetra fa itoy zany aorian'ny fivoriam-boromaritra amin'ny alatsinainao avy izao amin'ny mazava-dehibe loatra ny politika akabian'ny fanjakana hoentina mpandrosoana ny nosy. Manoloana ny fivakivakisany mapara ny famerimberena ny fanonganana amin'ny toerany ny solombavam-bahoaka mapara izay niditra amin'ny vondrona PMP izay arangaranga ny mapara mifikitra amin'ny Andrajoelina maro ny fanontaniana mifamaofao manodidina io resaka fanonganana io. Inona ary no voalaza ny lalàna mikasika an'izany. Ny andindinin'izay ary. Ny andiny faharoa amby fitopolo ao amin'ny lalam-pandrenana no milaza ny fanonganana solombavam-bahoaka iray manao hoe mandritra ny faim-potoana iasany ny solombavam-bahoaka dia tsy afaka miova vondrona politika mba hiditra amina vondrona vaovao ankoatra ny anaran'ny vondrona izay nahavoafidy azy raha tsy izany dia ahongana. No io andiny io ve no nahatonga ny ministra Maranto Jean de Dieu mifandrirotra amin'ny Andrajoelina ilay anarana mapara ka nilazany fa izy no mpandrindra nasionaly nyity vondrona ity no maro anisa hatreto. No io andino ihany koa ve no mahatonga ny mapara mifikitra amin'ny filompanorina azy mandrangaranga fanonganana. Hitanareo fa voalazan'ny règlement intérieur ny mapara dia roa isan'isany amin'ireo antoko politika sy fikambanana politika izay misy ao anatiny zay no composena atao hoe assemblée générale. Ka raha tsy feno ireo dia tsy mahatapaka ny assemblée générale. Mbola irainao ve zany ny coordonnateur général hatramin'izao mbola zany no coordonnateur. À partir n'izy efa namadika ny tato amin'ny mapara dia efa mivory zay mapara ary nanangana ny coordonnateur Vonjimaika isolo toerana azy. Dikan'izay zany efa tsy tompona andraikitra tsony ngay Maranto Jean de Dieu. Tsy ny mapararery no voan'ny tranga tahaka izao fa efa nandalo teo avokoa ny Tima sy ny Arema hatramin'ny UNDD tamin'ny fotoan'androny. Ary saika mitovy hatrany ny fihetsik'ireo mpanao politika mpitarika izany samy mangingina dia miainoaino. Miverina ho resabe ihany koa ankehitriny ny mikasika ny lalàna mifeny nananganana ireny vondrona politika ireny. Natsangana ho tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka natambatra farany teo ihany ve sa ho amin'ny fifidianana rehetra mbola hisy eto amin'ny firenena izy ireny. Manazava ny sekretera jeneraly ministerany Aditany fa misy fepetra ihany koa mifesy tokony arahany vondrona ireny. Ny vondrona antoko politika indray dia misy enina izy eto Madagasikara. Misy ny Mouvance Ravalomanana, misy ny Mapara, misy ny Lesas, misy ny KML, misy ny VPM MMM ary misy ny UDRC. Ireo vondrona antoko politika ireo dia misy ny naorina tamin'ny fifanarahana fa hiaraka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka fotsiny.
ireny vondrona atoko politika ireny zany zay tsy hotoronoko ny anarany dia tsy tokony hanan-kery intsony amin'izao fotoana iresantsika zao satria efa tapitra ny fifidianana filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka. Misy amin'ireo vondrona atoko politika enareo ihany koa nefa no nametraka tsara tamin'ny fananganana ny ho fijoroany fa hiaraka izy ireo mandritra ny fifidianana rehetra izay mbola ho avy ho tanterahana eto Madagasikara. Ireo vondrona atoko politika ireo kosa zany dia mbola manan-kery izy ireo satria mbola hisy ny fifidianana ho avy ho tanterahana eto Madagasikara. Ka dia mampatsiahy ahy zany ho an'ireo antoko politika, ho an'ireo vondrona atoko politika, regroupement politika izay nanambara tamin'ny fijoroany fa ny fifidianana filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka ihany no iarahany, raha mbola te hanohy ny asany izy ireo zany dia tokony hanavao ny fisiany ka ametraka ny taratasy vaovao indray aty ministerin'ny atany fa hoe hiaraka amin'ny fifidianana manaraka ho avy. Fa raha tsy izany dia andray fepetra ihany koa ny ministerin'ny atany satria mbola enonay mandehandeha ny anaran'izy ireo kanefa dia nambaran'izy ireo fa ny fifidianana filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka ihany no iarahany. Ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenona ihany hatreto no voalazany lalàna fa afaka manambara ny fanonganana solombavam-bahoaka raha mahita ny fandikana ilay voalazany andininy 27 ao amin'ny lalam-pandrenana izy. Mbola io lalam-pandrenana io ihany koa no milasa fa ny fitsarana avo irery ihany no mamaritra raha mivoana amin'ny lalam-pitondratena ny vondrona parlementera misy azy ny solombavam-bahoaka ka azony ahongana. Ny fitsarana avo ny lalam-pandrenana no endrim-pitsarana faratapony eto Madagasikara, koa raha te hampanjaka marina ny tanitandalàna sy republikanina ny rehetra dia tokony hanaja ny fanapahany. Andrasana amin'ny 7 ny volana May ho avy izao ny fanafoanana ny sasan'ny Madagasikara voafaritra amin'ny andininy 4 amin'ny fifanarahan'ny Cotonou. Io no fanambarany solotena maritra ny vondrona Europeana androany nandritra ny fankalazana ny tontolo andro ny Europe na ny Journée de l'Europe teny amin'ny ivotoeram-piasan'ny vondrona Europeana. Momba ny savorovoro eny anivon'ny anteny meram-pirenena amin'izao fotoana izao tsy manakana ny fiverenana ny fiara-miasa izany raha nambaran'ity diplomatity. Eo amin'ny lafiny politika anokatra tanteraka ny loharanom-bola amin'ny fiara-miasa miaraka amin'ny vondrona Europeana ny fivorian'ny filan-kevitry ny minisitra misahana ny fampandrosoana Europeana ny 17 May ho avy izao izany hoe afaka 10 andro. Afaka aorian'io ny sazy voafaritra ny andininy 4 ny fifanarahany Cotonou. Raha tsy hivina ny volana Jona 14 no nahaton'ny vondrona Europeana avokoa ny fanampiana ara-bola na ny aide budgétaire na dia mbola nitoy aza ny fanampiana noho ny amena izay nitentina 700 tapitrisa euro tao anatin'ny tetezamita. Ankehitriny, tafiditra ao anatin'ny lalao demokratika ny fifandonana eo anivon'ny anteny meram-pirenena ho ny masivon'ny vondrona Europeana Leonidas des Absidis. Ekena ny fijoroan'ny fanjakana ara-dalàna nivoaka tamin'ny fifidianana ary efa eken'izao tontolo izao izany. J'ai suivi presque pas tout toutes ces crises depuis le début de 2010 et je suis nanaraka tsara na tsy izy rehetra aza amin'ny fivoaran'ity krizy ity hatramin'ny fiandohan'ny taona 14 ary mahafaly ankehitriny no mahita fa ao anatin'ny rafitra demokratika isika izay tsy moramora zany. Tsy mahagaga araka izany raha misy ny fifandonan-kevitra sy ny tsy fitoviam-pijery tahaka amin'izay ankehitriny saingy tafiditra amin'ny demokrasia avokoa zany. Irariana kosa nefa mba ahitana soa vahoaka izay efa tena anjaly izany rehetra izany. On est content que nous espérons en tout cas que tout ceci aura comme un impact l'amélioration des conditions de vie du peuple qui a beaucoup souffert. Iopana amin'ny fanatsarana ny fitantanan-dra-panjakana ny fanampian'ny Europeana ankoatr'ireo sehatra hafa toy ny ady amin'ny fahantrana, ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny fanabeazana. Ny fametrahana ny tanitandalàna sy ny fanjakana tsara tantana no tena ovatsian'izy ireo vola. Isan'ny vola avy dia azo ampiasaina ny nomenan'ny filoham-pirenena tany Bruxelles ny volana aprily farany teo. Alors nous espérons que les premières actions que nous allons financer fa ny famatsiam-bola voalohany ho tanterahany dia ho tanterahany mialohan'ny faran'ity taona ity. Tsy ndriko manokana ny vola 100 tapitrisa ariary izay fanampiana metrahana ny fanjakana tsara an-tantana, izany hoe fanampiana maika izay anohanana miaraka amin'ireo mpiara-miombinantoka ny teto-bolam-panjakana. Misy ihany koa noho izany saingy andeha tsikelikely ny fanampiana fitantanan-dra-ra-panjakana. Il y aura les débuts, mais ça prend du temps, mais les débuts d'un programme en appui à l'administration.
etsakilan'izay iankina amin'ny fandrosoan'ny asan'ny governemanta malagasy ny itombon'ireo fanomezana 5,700 tapitrisa euro omen'izy ireo ao anatin'ny fed andiany faraky amby folo izay ampiasaina manomboka amin'ity taona 2024 ity hatramin'ny taona 2024. Mariana moa fa tompona ndraiky mpanjakana maro no nanotrona ny fankalazana ny journée de l'Europe androany iny ary nitarika an'izany ny minisitra ny raharaham-bahiny malagasy. Falafombavao afaka kosa indray mitohatra ny fivoan'ny andramena tsokosoko eny amin'ny sisin-dranomasiny Madagasikara nandritra ny vanim-potoana nanatanterahany fampelezan-kevitry ny fifidianana filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka farany teo no tena ndrongatra izany tranga izay mbola mitohy mandraka ankehitriny. Andramena milanja hatrany amin'ny 3 taona no nisy nikasan'ondrana tsokosoko androany maraina tany Antala tsy totosatra amin'ny farany anefa izay teditra tsy izay fanerendosa ilay sambo fanazavana ary amin'ny alalan'ny antso atarby. Mafantatra ny tia fery ity avokoa ireo mponina tsy lavitra ny serana tsambo isan'izany ity raim-pianakaviana iray ity. Teo amin'ilay fanaovana embarquement anaty sambo zany izy dia misy grue napiditra an'ilay bodiaositra anatin'ilay sambo. Satria sambo tsy naty afaka miakositra amin'ny sisiny. Dia eo amin'ilay izy le miantona ambony iny zany nikotsaka ilay nafatotra tamin'ny grue iny dia foko be no natsahana tao anatin'ilay lakavan'ilay sambo. Fa nilanja ny aloha tsy mikonfirme fa militaona ilay misy na izay zava-nisy mbaly sy androany izay. Depuis tsy zavatra zany aty. Saika ny fisiany io sambo rendrika io no resabe tany atoerana hatramin'ny omaly. Tsy mbola nare vaovao momba izay tranga izay kosa ny tompona andraikitry ny filaminam-bahoaka perinasa iray tany atoerana raha nanontanianay. No ny asarotry ny raharaha dia tsy nanaiky ny ilaza ny anarana io tompona andraikitra io. Tsy nahinisaka zay raha misy elemanay tona ny mreny faritra reny raha mbo amin'ny litoranina esta iny zany renforcer ihany zany ny actionnaire amin'izao. Dia raha vao misy raha zany tsy maintsy misy mahino foana reny elemana dia manao contrat direct ty groupe tsy vao mariny olo ranom-baovao io madama. Bolabolan'andramena 27,7 isa no nivoaka tsokosoko teto Madagasikara hatramin'ny Desambra 2020. Fantatra fa nisy mpikambana tao amin'ny governemanta tetezamita niditra antsehatra tamin'ny raharaha andramena teo anelanela ny volana Novambra sy ny volana Desambra farany teo. Vina napetraky ny ministera ny tontolo iainana ny anafoana ny fanondrana tsokosoko ny andramena raha ny zava-misy any amin'ny Côte Capesta iny anefa minimikipy ny mpitandro ny filaminana ny atoerana manoloana ny fivoandreo andramena eny amin'ny sisin-dranomasina. Andrasana ny fanazavana ofisialy avy amin'ny fanjakana malagasy. Amin'ny herinandro ambony iny vao iverina amin'ny laony ny famatsiana ny entona fandrehatra na ny gaz eto andrenivohitra tsisy fiovana ny vidin'izany araka ny fanazavana avy eny amin'ny ofisy malagasy misahana ny solika na ny OMH. Aravetrany ary ny fanadihadiana nataony Hilda Asinjo. Manomboka ny alatsinainy izao afaka hiampita ny tetezana nanaovana fanamboarana tamin'ny lalam-pirenena faha-efatra ireo fiarabe mitondra ny entona fandrehitra sy ny solika ho an'ny orinasa tsirama. Izay no fepetra no raisin'ny ministeran'ny asa vaventy ka nanomezany fanomezan-dalana manokana ireo fiarabe latsaky ny 70 taona araka ny tarehimarika avy amin'ny OMH 30 taona isan-kerinandro ny filana ho an'Antananarivo. 3 hatramin'ny 4 camion izany no andrasana hamahana ny olana amin'ny gaz ity tsy hisy ny eo amin'ny vidin'ny entona fandrehatra eny amin'ny toby fitsinjarana izany araka ny fanazavana azo hatrany. Ny alatsinainy izao no afaka andalovana eo amin'ny tetezany manambatrony nametrahana ny Pombelier ary vinavinaina ho tonga ho anosiala fampitirana ny gazy ao anaty tavoahangy ireo fiarabe ny talata. Ny alarobia kosa no fantatra fa ho tonga eny amin'ny mpanjary izany. Fandriampahalemana sy fisolokiana teratany karana iray 20 taona no saron'ny polisy no ny fisolokiana sy fanaovana osika taratasy ny fiara. Vola mihoatra ny 7,7 tapitrisa ariary no efa azo ny vokatra izay fisolokiana izay. Fa ankoatran'izany androany ny trangany fanafiana amin'ny tapediana tetsy tsara lalàna io maraina io tokony tamin'ny 10 ora sasany. Tao anatin'ny 2 minitra vola tamin'ny sakosy saika aterina tao amin'ny banky iray teny atoerana no nanjavona arovetra ny fandadina nataony Gaetan Andriatsilavo. Nirongatra ny fanafiana amin'ny tapediana tatoato tsy mifidy ora sy fotoana intsony ireo mpanao asa ratsy fa na atoandro na alina ahitana izany ankehitriny. Tranombarotra iray eto tsara lalàna no nitafidy jolay io maraina io toy ny fanaony isaky ny zoma saika andeha hanao versement amin'ny banky eo ampita izy ireo no izao voaroba izao.
ny ampita ireo mpanao versement nandalo ny jiolahy nanambana basy tsy nisy bobasy fa lasa ny vola raha ny loha ranom-baovao azo hatrany samy nitondra basy sy ny jiolahy roa nanao izany rehefa azo ny vola dia lasa nitsoaka niaraka tamin'ny motoscooter ireo mpanao asa ratsy tampoka ny zavanitranga tsy nisy nanam-pona dia ireo mpivarotra eo amoron-dalana sy ireo eo ivelan'ny trano fivarotana aza nisy nanafika zany tatsy amolo dia mangazay fa zay tsy nahita hoe ahoana fa olona efa nitamborona be ny tanay teo misy olona zany tao ananana tao hoe andeha hanatitra versement tetsy amin'ny banky tetsy dia ny an-tany zalahy zay loha efa lasa izy vao enina izy fa tsy hoe nisy zavatra hitanay fa efa lasa le olona vao nisy nitabataba fotsiny tao hoe nisy mpangalatra izay efa tonga ny polisy be da be zany efa tonga teo dia zay vao taitra hoe nisy inona vaverina efa hoe nisy mpangako-posy dia tavina na enjerana na ohatr'izany zay tsy dia nahanina lisy fa efa lasa lavitra lisy zay vao rainy hoe kay nisy bakazy tao amin'ny molo tao zay ankilany nirongatra ihany koa tato ato ny resaka osoka sy fisolokiana taorian'ireo malagasy pisoloky amin'ny resaka passeport mercure volamena sy ireo pisoloky usandary sy commissaire dia teratany vahiny indray ity pisoloky manaraka ity lehilahy iray 12 taona teratany karana indray no sarony mpitandro filaminana ny alaroby fa 7 volana May lasa teo fiara raitra miisa 3 izay nahazoany 5 alina sy 8 tapitrisa mini cooper nahazoany 20 tapitrisa ary Toyota RAV4 nahazoany 17 tapitrisa no efa eo ampelantanan'ny polisy ankehitriny manera fiara ny tena asany ka rehefa lafo ny fiara dia tsy hita miaraka amin'ny vola izy ankoatr'izay taratasy hosoka no anaovan'ny fifanaraham-barotra na ny acte de vente sy kara-panondro hosoka ireo no ampiasainy tamin'izany izao sarony mpitandro filaminana izao fiara minibus no sy japonais misa 700 no avy eto Madagasikara ny herinandro avy izao no higadona eny amin'ny seranantsambony Tomasina ny apahany amin'ireo fiara ireo olona 7 no zakany fiara iray 20 mipetraka ary 20 mitsangana ny kooperativa pitaterana eto Andrenivohitra iray no andray atanana ireo fiara ireo fanidadiana nataony Gaetan Andriatsilavo minibus 700 no nafarana avy any velany 500 avy any Chine 200 avy any Japon enina amin'ny 30 amin'ireo Isuzu ireo ny fantatra fa higadona ny seranan'ny Tomasina ny herinandro avy izao ampahany any amin'ireo minibus misa 700 nafarana ireo tonga eto amintsika ireo raha ny loharanom-baovao azo 9 tapitrisa sy 9 hetsy ny Isuzu iray ary 3 tapitrisa kosa ny Yotong izay misokatra ho an'ny mpandraharaha amin'ny resaka fitateram-bahoaka manerana ny nosy raha ny loharanom-baovao azo hatrany efa eny ampelantanan'ny fitondram-panjakana maefa ny momba ireo fiara ireo ankehitriny eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena kosa indray rasoara maramaka ery avy amin'ny tana formation Andrea Mialso Iva Marius avy amin'ny AS Adema Ramilson Guillaume LGCO Plus ireo mpitantana club no nametra mpialana noho ny tsy fito vim-pijery eo amin'izy ireo sy ny federasiona ary ny tsy fanajany ity farany ny fanarahana ny lalao izay tokony atao etsy Mahamasina fa voatery atao any Mahajanga ary avetrany ny fanidadiana miainga indray ny fanapahan-kevitry ny olombitsy sy ny kabarotsy valiana ny anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra amin'izao fotoana izao vokatr'izay dia nametra-pialala maly ny mpikambana atelo ao anatin'ny komity mpitantana ny Barea de Madagasikara izay samy mpitantana ny kluba avokoa izy ireo ary anisan'ny goavana eto amintsika ankehitriny dia eo rasoa marimaka ery ao anatin'ny klubany tana formation Ramilson Guillaume LGCO Plus ary Randria Mialso Iva Marius amin'ny AS Adema izy telo mirahalahy reo dia nanao valandresaka fa tsy mahomby izay tetika amin'ny famondrana ny lalao eo na ny Barea atao any Mahajanga sy ny ekipa avany Uganda amin'ny favalambefolo ny volana May ho avy izao ny antofistana misy bedabe raha tsy fanaraka-hevitra raha voalohany indrindra tena na tonga n'le fialana zany dia le hoe mandava-taona eto Antananarivo no atao ny lalao dia maninona ny tonga dia mbola tsy tapaka eto amin'ny komite akory dia natao any Mahajanga natapahanao malina izy nefa zay nisy fivorina mbola tsy zatra tapaka dia nataony Mahajanga ny lalao nefa hatramin'ny voalohany hoe tapahana le 18 ny lalao ny atao dia eto Mahamasina zany nefa resaka atao hatramin'ny voalohany tsy mendrika ave zany ny fijery baolina Antananarivo hitseran'izany olona vanivelany natsona izany satria zay ny tena nitsonanay grand club atao anatin'ilay izy allo ary nareo mitantana azy nefa noho ny tena hitantana izay tsy namela malalaka hitantana fa zay nataony le
staff ny fédération foana ny nataony hoentina ny mahajanga dolo zany amin'ny latsinainy be le telopolo sa hoe efa ho avy ny zalahy amin'ny latsinainy ny 12 fa mijanony le lisan'ny 20 dia reo ankizy ireo na izary petranareo amin'ny toerany mifatoka amin'izany baolina amin'ny Ouganda zany ve izy fa tsy efa mieritreritra hoe aloha lesy fa mba sélection nationale aloha dia mba mitsinatsina keny mahazo ray alina ariary ao anatina regroupement dia mety tsy mampaninina azy fa ho avy le expat ny expat fe dia hivarotra ny tongony eto na ho tsara na ho ratsy ny vokatra izay atao any ny kianjandrabe mananjara dia hiteraka resabe eto amintsika izay tsy fahombiazan'ny tontolon'ny baolina kitra anisan'ny marary tokoa eto Madagasikara ankehitriny ity. Toy ny mahazatra raha dia fanendajina mikasika ny zava-bita miavaka no etsika amarana ny fampahalalam-baovao. Kilalao-tsaina isan'ny tsy sarotra ianarana ny jeu de dame taranja tafiditra ao anatin'ny zava-bita miavaka amin'ity taona 2024 ity no ny amaroan'ireo mpandrahanjara tamin'ity lalao ity. Ary vetrana ny fanendajina. Nahavory olona 750 nandritra ny 30 minitra ity trano malalaka iray tao Nevada, États-Unis ity. Tsy fampisehoana goavana no niarana teto na fivorim-be, jeu de dame fahobe, naiza teto tany, samba no nahavory olona toy izao ity kilalao-tsaina iray ity. Tonga nanatrika izany ihany koa ireo mpitsara avy amin'ny ekipany Guinness. Sambandra teo no tafiditra tao anatin'ny taranja hifaninanana ity kilalao-tsaina ity. Ao anatin'ny zava-bita miavaka maneran-tany, voarakitra ao anatin'ny bokin'ny Guinness, farafaratsy ny mahavory olona 7,700 ny taranja iray iombonana toy izao, voarakitra ao anatin'ity boky ity. Teto tratra ny tanjona. Ny jeu de dame rahateo tsy kilalao sarotra ka afaka nandray anjara avokoa ny sikatsy taona rehetra. Tafiditra indrindra tao anatin'ny hetsika karakarainy ny fikambanana manampy ireo olona manana olana rabola ity jeu de dame fahobe ity. Tsy vitany hoe fialam-bola araka izany izy ity fa sady fitadiavam-bola ihany koa. Toy ny jeu de dame izay niainga avy any Egypte, fialam-bolindreo farao fahiny, kilalao-tsaina mampiavaka antsika malagasy ny fanorona na ihany koa ny katro. Tafiditra ao anatin'ny fianakaviam-ben'ireo kilalao iombonana na jeu de société ihany koa izy ireto ary afaka hifaninanana tsara. Ankoatr'izay, tsy ilaina fitaovana avo lenta toy izao ireto kilalao-tsaina malagasy ireto. Ny ankamaroan'ny mpilalao fanorona tsy mampiasa dabilio fa mamaritra ary nanipika tsipika eny amin'ny tany eny ary mitsipina vato roa samy hafa loko eny amin'ny sisiny eny ka dia afaka milalao avy hatrany. Famikasika ny fanatsarana ny fifandraisantsika sy ny fampahalamba-baovao kosa indray izay anomezana fahafapo antsika mpijery sy ny mpakafy ny Cool TV sy ny Cool FM manomboka amin'ny alarobia fa 14 ny volana May 2024 ho avy izao amin'ny fitora sasan'ny minitra no anarahanao ny fampahalamba-baovao amin'ny fiteny malagasy ary amin'ny valora sasan'ny minitra kosa no fampahalamba-baovao amin'ny fiteny frantsay. Mijanona amin'ny iray ora kosa ny vaovao mivantana izay arahantsika amin'ny atoandro ary amin'ny onjapeo amin'ny fahitalavitra ary amin'ny valora alina kosa amin'ny onjapeo Cool FM. Famikasika ny toyan'ny fandaharana kosa indray eto ampamaranana ny fampahalalam-baovao dia arahantsika ao anatin'ny fandaharana mikolo hevitra ao aorian'ity fampahalalam-baovao ity ny ady hevitra eo amin'ny solombavam-bahoaka 4 mianadahy momba ny savorivory misy eny amin'ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana izao. Afana ny ady hevitra ary hovahiny amin'izany ny solombavam-bahoaka avy amin'ny Mapara izay ahitana ny Ramatoa Lanto Rakotomanga avy ao amin'ny boriboritany faharoa fa eo ihany koa i Jean-Michel Henri avy any Ambovombe Androy sy ny solombavam-bahoaka Zokovonjy avy amin'ny Asambava izay avy amin'ny PNP ary ny solombavam-bahoaka Jerry avy amin'ny Fort Dauphin. Dia izay ihany koa no amaranantsika an'ity fampahalalam-baovao ity eo amin'ity androany ity manome fotoananao indray rapitso amin'ny 2 ora sy amin'ny 4 ora. Veloma tompoko.